Ya, magnano mbala tsara tsika jiaby. Misy koragna hely ataoko ke aloky zegny angala inspiration hely atsika. Eto zegny andeha ankasitraka atsika jiaby vahoaka Sambava satria nagnano safiditsika tsika tamin'ny moaly 11 décembre ka raha hita zegny ny vokatra n'igny safidy igny dia fandresena vahoaka zegny tegna hoe ile safidimbahoaka zegny no nataontsika jiaby teto Sambava ka ankasitrahagna atsika satria fanjakana ny vahoaka ka dikan'zegny izay safidy napetraka ny vahoaka zegny no amiagna le hitondra ny fanjakana zegny le raha nataontsika nomaly 11 décembre ka nampisongadinatsika ny candidat numéro 2 teto Sambava Judicaël Ramangalaza. Tuizatsika hely lamozika. Nitondra ny tombony fandrosoana anao mbola eo zay vao mianona rizika araiky anao ndraiky Sambava rango nidiranao tanàgna madio tanora lehilahy matsiro saigny tsiravagna zay malegny tsirongana risoriso hitofandrosoagna ny Sambava zahay matoky anao zaka vitanao efa hitanay ka mankasitraka atsika jiaby mpifidy mankasitraka atsika jiaby nandeha nandatsabato teto Sambava tagnatin'ny bureau de vote 5:50 ary maro atsika tonga tagny maro atsika raha araka ny taremarika zay ampelatagnana dia mampy amin'ny 11,579 dia mbola misy taremarky hafa koa moa izay amiany seni jusqu'à 11,800 ka agnatin'ny jiaby zegny raha ny vokatra zay niboaka amin'ny PV tsaraikaraiky amina isambato tsaraikaraiky isaka ny bureau de vote amin'ny fikontany 20 dia mahita 57% mahery eo zegny ny candidat Judicaël Ramangalaza ary mahita 38% mahery ny candidat magnaraka ary 3% mahery ny candidat fahatelo ka zegny safidy mbahoaka zegny no itondrasako le fankasitrahagna eto zegny amitsika jiaby zay nagnatanteraka zegny teto Sambava ka rariny sy hitsy zegny raha ohatra ka ankasitraka atsika amizegny zegny ny tegnako ary mbola ampiagna koa fisaoragna ho an'ny olo jiaby zay nikarakara olo jiaby zay mpifanina le rahalahiky anakiroa zay nifaninagna teto tamina tamin'ny Sambava teto dia ny candidat numéro 1 sy ny candidat numéro 3 zegny misaotra koa ny olo jiaby zay mpanonga zay telo mirahalahy io moa zegny karaha ohatra tenin'ny filoham-pirenenantsika toy ny faninanana rehetra ny fifidianana ho izy tokony manaiky ny fahareseny izay resy
zegny tenin'ny filoham-pirenenantsika zay aboakako io tegna teninazy io tenin'ny filoham-pirenena io ka amiantsika aja amiantsika lanja fa izy no ray aman-dreny bentsika jiaby eto Madagasikara ka izy koa zay nivoaka mpandresy tam'ilay fifidianana dia tsy obigny ary zay resy tamin'igny fifidianana igny karaha ohatra fifaninanana jiaby io dia tsy koregny ka eto moa zegny mamerigny zay fisoragna zay ho antsika jiaby zay nagnampy na amin'ny ara-bôla na materiely na amin'ny ara-kevitry indrindra koa moa zegny ny mpiaradia jiaby ary ny conseiller namagna zay ao agnatin'ny liste ka mankasitraka mankateligny atsika jiaby fa vita igny fifidianana igny vita igny 11 décembre ny ambesantsika igny enganie ka na dia résultat provisoire zay hitatsika amin'ny CENI amin'izao fotoana ary izy no magnaboaka ny vokatra dia agny amin'ny tribunal agny no résultat officiel ka eto ampiandrasana zay vokatra official zay dia oka zegny atsika jiaby voka sambava jiaby samby calme fa izy nambarako igny ajay ndraiky ny tenin'ny filoham-pirenenantsika le nagnambara hoe toy ny fifaninanana rehetra ny fifidianana tokony manaiky ny fahareseny izay resy zegny tenin'ny filoham-pirenenantsika ka tanàgna raiky fô atsika jiaby tompon'izy ty eto atsika jiaby miaraka amizy ty aketo le tafiboaka mandresy teo izy no hitondra eto agnatin'ny 5 taogno ary zay resy teo magneky ny faharesegna satria fifaninanana no natao ka miambigny am'ilay 5 taogno magnaraka koa ary antsôvigny zegny mba ho namagna hiaraka hiasa hiaraka mpandroso tanàgna sambava zay nanagna vinana asa jiaby manjara amy tanàgna sambava eto aza misy afenigny aza misy akajigny fa ataova hiaragna eto mitsabo beky mandroso malakilaky tanàgnatsika sambava satria ity sambava ty chef lieu de région sava ary tsy tanàgna mandehandeha ho azy fa tanàgna managna ny maizy azy ka enganie samby ara isalatsika jiaby na nilay resy tamy fifaninanana na nilay mivoaka mpandresy dia samby hiaraka ampandroso ny tanàgnatsika sambava vaovao madio milamy mangarara mivoatra miaraka amin'ny Judikael Ramangalaza. Merci atsika jiaby. Ya atsika mbola hagnano la musique kely mo amaranagna le koragna ty igny. Ka miambigny zegny atsika. Merci atsika jiaby nagnaraka. Misaotra atsika jiaby tamin'ny nandeha nifidy, misaotra ny vahoaka nagnano ny safidinazy, safidim-bahoaka no niboaka teto Sambava ary magneky resy izay resy araka koragnany filoham-pirenenantsika Andry Rajoelina ohatra ny fifaninanana jiaby ny fifaninanana fifidianana be ny tanàna igny ka enganie ka tsy ho hisy zavatra hafa koa zegny no mbola andeha ampy sarabazagna atsika fa tanàgna iaragna managna Sambava ny fandrosoagna anazy no tanjontsika
fa raha mangalaza zidika hely ndraiky araka ny vokatra zay nataony vahoaka amin'ny safidinazy malalaka dia no mivoaka mpandrisy ka misaotra betsaka ny nagnampy jiaby misaotra betsaka koa ny mpiaradia jiaby misaotra betsaka ny voaka ny sambava iray manontolo tsy savaigny tsy soritagna misaotra tompolahy makasitraka tompoko